Je vous dis bonjour au nom de Jésus, puisque nous sommes ici pour présenter notre culte devant le Seigneur. Nous sommes très contents, très heureux aujourd'hui, puisque notre Seigneur est déjà présent parmi nous. Donc, on vous appelle, vous tous, venez, nous allons servir le Seigneur. Je vous invite à servir le Seigneur de tout votre cœur. Évitez de servir le Seigneur de façon religieuse et par habitude. Montrez que nous avons la soif de servir le Seigneur. Et ayez la foi et l'assurance que Dieu va faire des grandes choses parmi nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, Dieu va agir dans notre vie aujourd'hui. Acclamez le Seigneur très fort. Si vous pouvez encore acclamer un peu plus fort. Acclamez encore. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour qu'il y ait bénédiction dans notre culte. Et comme on a déjà dit tout à l'heure, nous allons tous recevoir envers le Seigneur. Prions maintenant. Oh Père, merci beaucoup, merci infiniment puisque tu nous as donné ce jour d'aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bénédiction. Merci pour tout ce que tu vas faire durant ce culte. Oh Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu nous as fait sur la croix. Que ce soit la guérison, que ce soit la résolution des problèmes, que ce soit la transformation des malédictions en bénédictions. Merci beaucoup Seigneur, car devant ta présence, tu justifies ta parole. Tu nous as déjà dit que si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Oh Saint-Esprit, merci car tu nous as quittés de venir ici. Et maintenant, tu es encore là, Saint-Esprit. Donc je te demande, Saint-Esprit, agis parmi nous. Oh, dirige-nous vers la présence du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Zay avy amin'ny fiangonana Refy avy any amin'ny faritany miaraka amintsika eto. On salue les serviteurs de Dieu de l'église Refy venant des provinces de Madagascar. Miaraka amintsika eto ny pasteur Rasoamana Falisolanty Mivady avy any faritra Andapa. Le pasteur Rasoamana Farasolanto et sa femme est avec nous maintenant. Le pasteur venant de Tuliar, il est aussi ici avec sa femme. Le pasteur venant de l'Est, il est aussi ici. Le pasteur venant de l'Ouest de Madagascar, il est aussi avec nous. Je crois qu'il y a bénédiction durant notre culte. Nous allons nous lever et nous allons accueillir la conductrice de louange. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer fort pour le Seigneur? Acclamez fort encore pour Jésus, pas pour le pasteur, pas pour nous, mais pour Jésus. Acclamons encore fort. Alléluia. Alléluia. C'est encore avec une immense joie que nous vous saluons ce matin. Bienvenue dans le temple du Seigneur. Que la grâce et la paix de Jésus soient sur nous. Amen. Nous saluons également nos amis qui suivent en ligne. La paix du Seigneur soit aussi sur vous. Amen. Aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur.
Il est déjà présent, comme le serviteur de Dieu l'a dit tout à l'heure. Jésus est présent. Et ce matin, nous allons lui montrer à quel point nous avons besoin de lui. Nous dépendons de Jésus. Nous allons lui montrer, nous allons lui prouver qu'il nous suffit, que Jésus seul nous suffit. Androany tsika dia tena aneho mihitsy hoe tsy mila zavatra hafa afa-tsy Jesosy. Manana an Jesosy tsika, manana ny zavatra rehetra. Lorsque nous avons Jésus, nous avons tout. Toutes choses sur terre, nous le possédons grâce à Jésus. Dia androany aseho atsika amin'ny Jesosy izany hoe Jesosy avy aminy daholo ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Izy ny mamatsy atsika, izy mitondra fanasitranana eo amin'ny fiainantsika, izy mitondra ny vaholana eo amin'ny fiainantsika, izy mitondra n'ilay fiadanana ngoza be mihitsy eo amin'ny fiainantsika. Dia ambarantsika amin'ny alalan'iri izany hoe ampy atsika Jesosy ndao ary. Jehovah Jireh, mana sijanara marar, la seja marar, Jehovah Rafa. Ya não se mandava bis, ya kami kyukor, Jehovah Shammah. Ramata uchate malume, siadana na wale, Jehovah Shalom. Jehovah Jireh, mana sijanara marari, raseja marari, Jehovah Rafa. Ya não se mandava mis, ya kami kyufor, Jehovah Shammah. Ramata uchate manure, fiadana na waye, Jehovah Shalom. I like the awam now, awam now, awam now. Select I like the awam now, awam now, awam now. Select I like the awam now, select I like the awam now, awam now, awam now. Select I like the awam now, awam now. Jehovah Jireh, sijanara marari, raseja marari, Jehovah Rafa. Ya não se mandava misi, yaragami kyufor, Jehovah Shammah. Ramata uchate manube, fiadana na waye, Jehovah Shalom. Serechila Sambit se sosia serecha ila naide awam Nous nous confions au Seigneur de tout ce que nous avons besoin et donc
Jésus. Et non, dia ampoanay. Tsy mila zavatra hafa izay cadeau daholo reny. Fa ianao essentiellement no ampy anay. Ianao essentiellement no ilain'ny fiainanay. Dia mbola amafisinay zany amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny hira izay ho ambaranay hoe ampy ianao. Ampy ianao zany hoay manontolo ny fitiavana ampitsoroko ny noniseo satsy toreo tompo ampiay. Mbona maranay ihany Jesosy hoe ampiay ianao. Ampiay ianao hoay manontolo ny fitiavana ampitsoroko ny noniseo satsy toreo tompo ampiaina. Ampiay ianao, ampiay ianao hoay manontolo fitiavana ampitsoroko ny noniseo satsy toreo tompo ampiana. Mbola ihany Jesosy hoe ampy anay ianao ilay fitiavanao, ampy anay. Ampiay ianao. Oui Seigneur, tu nous suffis. Tu es tout Seigneur. Et lorsque nous t'avons, nous avons toutes choses. Nous avons bénédiction, nous avons paix. Et surtout,
satria ianao rery ihany ny tomponay, ianao rery ihany ny mpanjakanay. Asandratro ny tanako, asandratro ny tanako anao Jesosy, anao Jesosy. Panjakako, ianao ilay mpanjaka ny mbola velona ihany Jesosy hoe ny tananay reto no asandratray mba hanandraha tanànanao. Asandra
manao izany fisaoranao sy fankasitrana zany amin'ny zavatra rehetra izay efa nataony teo amin'ny fiainanao. akipy masitsika rehetra Fermez les yeux. aoka natrika n'Andriamanitra tsara ianao androany. Je t'invite à être présent devant le Seigneur. aoka fatatsika fa miaraka amintsika eto Jesosy. Je t'invite encore à connaître que Jésus est avec nous maintenant. raha nompo azy amin'ny fonao rehetra ianao Si tu vas lui servir de tout ton cœur, dia hitany voninahiny. tu verras la gloire du Seigneur. sitrik'Andriamanitra nisy nyity fotoam-pivavana ity. Dieu veut vraiment te montrer sa gloire. Sotra tompo, Merci Père. sotra tompo. Merci Seigneur. Amen. Amen. Samy maka toerantsika rehetra. Veuillez vous asseoir. Isaorantsika n'Andriamanitra ny amin'ny fiderana izay nitondrany mpitarika atsika teo zany. Nous remercions le Seigneur pour la louange qu'on vient de faire tout à l'heure. raha tamin'ny fonao rehetra no nanaovanao ny hira teo dia inoko fa vonin'Andriamanitra hiay atsika rehetra tonga eto. Si tu as chanté de tout ton cœur, Dieu est prêt à te montrer sa gloire. satria araka ny efa nambarako tamin'ny voalohany teo a tsy mila fombafomba Andriamanitra. Puisque, comme on a déjà dit tout à l'heure, Dieu ne veut pas la religion et l'habitude. fa ny olona ilain'Andriamanitra dia ny olona manompo azy amin'ny fony rehetra. Et Dieu veut vraiment quelqu'un qui lui sert de tout son cœur. ary olona manafinoana fa hiasa eo amin'ny fiainan'Andriamanitra. Et Dieu veut quelqu'un qui a vraiment la foi que Dieu va agir dans sa vie. engany ka hita ny herin'Andriamanitra miasa isika tonga eto. Puisque tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui. ny marary amintsika ho sitrana daholo. Les malades seront guéris aujourd'hui. ny manana olana ho vonjeny. Les problèmes seront résolus. ary zay reraka ara-panahy dia tonga mahery. Donc, vous deviendrez fort sur le plan spirituel. fisaorantsika n'Andriamanitra satria hiasa izy dia andao hiteka faran'Andriamanitra. Acclamons le Seigneur comme remerciement. raha mbola misy mafina zany dia ataovy Acclamez ihany. encore un peu plus fort. halleluia. Alléluia. ianareo izay manaraka ny fotoam-pivavana ny lina ihany koa dia matoky fa hamangy anareo Andriamanitra. Vous qui suivez le culte en ligne, ayez foi que Dieu est aussi présent avec na vous. iza naiza misy anareo dia ho tokany Andriamanitra sy ny heriny. Où que vous soyez, Dieu sera avec vous. halleluia. Alléluia. halleluia. Alléluia. andao sika hiroso amin'ny fanateran'ny fanatitra amin'ity androandroany ity. Passons maintenant au moment de l'offrande. ianao tonga eto a ianareo any atokantrano manaraka fotoam-pivavana ny linina. Vous qui êtes ici et vous qui suivez le culte en ligne, zao ny teniko aminareo. je vous dis ceci. manana finoana fa ny famatsinao ny fanjakan'Andriamanitra dia tonga fitahina lehibe ho antsika rehetra. Ayez la foi que si vous investissez dans le royaume de Dieu, Dieu va vous bénir. tsy mba diso ny tenin'ny baiboly. La parole de la Bible est toujours juste. raha manome ianareo Jesosy dia omeko. Si vous donnez, Jésus a dit, on vous donnera aussi. ary be lavitra no izay omenareo nomeko anareo Jesosy. Et on va vous donner plus que vous avez donné. raha mitondra ny ampahafolokarena anareo ianareo dia hosokafiko ny varavaranlanitra hoy Andriamanitra. Si vous apportez les dîmes, on va ouvrir les écluses des cieux. fitahina ho antsika avokoa zany. Ça, c'est une bénédiction pour nous. aza miany zay tenin'ny devoly. N'écoutez pas la parole du diable. aza manaiky resiny zavatra hita masika ankehitriny. N'acceptez pas d'être vaincu par les réalités visibles. fa aoka hijoro ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany isika. Mais je te dis, il faut toujours être debout devant Dieu. ino ny tenin'Andriamanitra sady akato azy. Croire la parole de Dieu et l'obéir. dia iroso amin'izay zany sika androany. Passons donc à l'offrande et aux dîmes. asa dino a fa androany isika no mamerana le valopy raky dehibe. Et n'oubliez pas aussi que nous allons donner aujourd'hui l'offrande spéciale. tokony tamin'ny heriny no tanterana le izy fa noho ny fotoana fanindry dia tsy maintsy atao androany ny famerenana an'ilay valopy raky dehibe. Normalement, on a dû faire ça la dernière fois, mais puisque à cause du temps, on va faire ça aujourd'hui. dia ho tataza manokany toerana zany zay. Donc, on va collecter ça sur place. dia mandroso isika zay ny tahin'Andriamanitra
hitondra ny mpahavokarena mandrosoa ateo avy amin'ny folo rehetra izany. Donc, ceux qui vont apporter les dîmes, vous pouvez avancer alors. Dia avy eo tatazany atoerana fanatra Et mazatra. après, on va collecter les Dia mbola les offrandes angatantsika sur reto namany place. reto a hitonantsika hira ho an'ny Andriamanitra. Et en même temps, on fait encore la louange. Da ho azy tompoko. Tonga dia mandroso. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je dors, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens près de toi. Près de toi, je me sens. Oh oui, près de toi. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Oui, Seigneur, tu es tout pour nous. Alors attire-nous à toi. Amen. Samy mimana amin'ilay ragby a fa iroso ny mpanaty rakitra. Tire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer.
Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène. Si vous pouvez vous lever, on va le faire. On va chanter ensemble. Et au pit sangana tsikanira zali zale. Yana nila, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Car sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Mon Seigneur. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Oui, Seigneur, tu es tout pour nous. Sans toi, Et nous ne sommes rien sans toi. Ce n'est pas qu'un chant. Ce n'est pas qu'un chant, Seigneur. Mais ça vient de notre cœur pour te prouver que tu nous suffis et que tu es tout pour nous. Amen. garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh oui, Seigneur, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Acclamons fort pour le Seigneur, pour lui montrer tout notre amour envers lui. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Datsika mbolete atana na mafiansa dofandraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Dia samira makato rahantsika tompoko. Araky ny efa
nambarako tamintsika tamin'ny fanombonan'ny fotoana Comme on a déjà dit au début du culte, manana mpanompon'andriamanitra marobe avy amin'ny fiangonana refi isika miaraka amintsika eto. nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu venant de l'église Réfi aujourd'hui. Ao reo mpanompon'andriamanitra avy any faritra atsimo, Il y a le serviteur de Dieu venant du sud. ao ihany koa reo avy any faritra avaratra, Il y a aussi ceux qui viennent du nord. ao ihany koa reo pasterantsika avy any faritra atsinanana. Il y a aussi notre pasteur venant de l'est. Dia takizany koa ny mpanompon'andriamanitra namantsika avy any faritra andrefana. Et également notre serviteur de Dieu venant de l'ouest. Faly isika mandray azy ireo. Nous sommes très contents et très heureux de recevoir ces serviteurs de Dieu. Ary anisan'ny vahintsika lehibe miaraka amintsika eto ihany koa Et aussi, comme invité aujourd'hui, dia ny mpanompon'andriamanitra taliany fikambana mampiely baiboly. le serviteur de Dieu, directeur de Mampiely baiboly. Mampiel Paipoul, Ia, mpitandrina Fabrice mivady. le pasteur Fabrice et sa femme. Tena vahintsika be mihitsy zareo, andeontsika tehaka mafy. Il est vraiment notre Fatkavana. invité aujourd'hui. Halleluja. Alléluia. Amin'izao fotoan'izao tsika dia andre ny tenin'andriamanitra. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. Noho zany omentsika toerana reto mpitarika fiderany reto tato place mbola misy place banka ato ampovoany Donc, ato. les louanges peuvent prendre place. Ny mpanompon'andriamanitra izay hitondra ny afatra androany dia ny pasteuratsika hery mampionina avy any Toliara. Donc, nous allons accueillir le pasteur Yerman Pioun venant de Tuliar. Il va apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Ankatany no tompo mandroso. Le pasteur peut venir ici. Aiza micro anankiray? Aiza Ralatovo? Zay no efa teniko teo mantsy. Teka mafy an'Andriamanitra isika. Atao mafy an'ny teka ao. Jesosy! 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 Halleluja! Andeontsika hivavaka ho andreto mpanompon'Andriamanitra reto azy. Misaotra anao Andriamanitra fa afaka mivavaka izahay mametra tanana amin'izao mpanompono izao izay hitondra ny afatrao amin'ny andro androany ety. Ny osotrao dia hoe ho amin'izao lehilahy izao ary ho amin'ny mpandikateny ihany koa ka izy fahasoavany lehibe ho an'ny rehetra androany. Manakambara amina rehetra amin'ity fotoam-pivavahana culte bilingue ity ianao. Tena ho asianao ny mandriamanitra tsy to anao aminay rehetra androany. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tenako. Je suis dans la joie de vous saluer au nom de Jésus aujourd'hui. Singaniko manokana ny raiko sy ny reniko ara-panahy ny pasteur Andriany Avravelona Adolphe Vady. Je précise particulièrement mes parents spirituels, pasteur Adolphe Randjana Avravella et sa femme. Isorako manokana ny amin'ny tombontsoa sy fahafahana zay omeny ahy ahafahako mitsangana eto. Je le remercie particulièrement de m'avoir donné le privilège d'être présent ici. Ary miaraba ihany koa ny talian'ny fikambanana mampely baiboly mivady izay miaraka amintsika eto. Et je salue également le directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible qui est ici maintenant. Ary ireo mpanompon'Andriamanitra amin'ny faritra tsiraray avy manaja nareo ary manaja ny osotra eo amboninareo tompoko. Ainsi que tous les serviteurs qui viennent de toutes les provinces
nous vous honorons au nom de Jésus. Ary ny farany a dia farany miarabantsika rehetra izay manaraka ny any amin'ny tany-bazotra tserasera na ny en ligne. Je salue également tous ceux qui nous suivent en ligne. Ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetrarehetra andao hitehitanana mafitsika ho an'i Jesosy. Et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Acclamons le Seigneur. Eny ary a izay no ela tompoko a fa mangataka anao a ampitiavana mba hitsangana eo amin'ny toerana misy anao a dia angatahantsika ny mpandika teny a hivavaka ho an'ny afatra izay hozaraina eto tompoko. Je vous demande maintenant de vous lever. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père, nous te remercions pour cet instant que tu nous donnes. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, Seigneur, et nous te demandons que l'honneur et la gloire te soient rendus pour ton œuvre puissante ici dans ton Église. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole que tu accordes à toutes les personnes qui sont ici, à tous ceux qui assistent en ligne, partout où ils sont, Seigneur. Et nous te rendons grâce que la lumière soit dans nos pensées, dans notre intelligence, Seigneur, et que toutes les barrières qui sont opposées jusqu'à présent à la vérité soient brisées au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a installé en nous soit brisé au nom de Jésus. Parle, Seigneur, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mazahoa toerana tompoko. Vous pouvez prendre place. Eny ara tompoko a izay no ela fa andre ny amin'ny afatr'Andriamanitra isika. Nous allons maintenant entendre la parole de Dieu. Ny lohahevitrintsika moa mandritra ity fotoana ity dia hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Notre thème aujourd'hui, c'est « Lève-toi et prie, car ta lumière arrive ». Ary ny lohahevitra kely izay entiko amintsika eto amin'ity maraina ity a dia ny hoe mahasarika olona amin'ny toetra. Et le sous-thème que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est « Attirer les personnes à travers ton attitude ». Raha hoe kenao zany dia andao hitehitanana mafy an'Andriamanitra izy. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Zany hoe afaka ny matarika olona tsika amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara. C'est-à-dire que nous pouvons attirer les gens à travers la façon dont nous prêchons l'évangile, Ny fitoriana kalamanjana, la façon dont nous prêchons dans les rues, ny fanaovana école portage, la façon dont nous parlons du Seigneur. fa eto kosa isika dia mba hianatra ny amin'ny antsoina hoe toetra. Aujourd'hui, ici, nous allons apprendre en ce qui concerne l'attitude ou le caractère. Eny ara tompoko Isaia toko faha-enimpolo a andininy voalohany sy ny faharoa no ovakitsika. Nous allons commencer par lire Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2. Ndao ara mamelay ianareo a amaky amin'ity tableau na vata fahitalavitra ity. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Andininy faharoa, ary indro ny aizina manarina ny tany ary ny aizi-pito manarina ny fireneny, fa aminao kosa ny mpisahan'i Jehova ary aminao no isehoan'ny voninahiny. Lève-toi, prie, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Raha ity afatra ity no jerena dia fotoana efa isehoan'ny fahazavantsika izao. Si nous lisons ce message, c'est maintenant le moment où notre lumière doit apparaître. Teneniny eo akaikinao, fotoana isehoan'ny fahazavantsika izao hoe. Dis à ton voisin, c'est le moment où notre lumière doit apparaître. Amen dia amen. Amen. Raha jerena zany ny baiboly a Si nous lisons la Bible, dia mila ararotina ny fotoana izay isehoan'ny fahazavantsika. il faut profiter du moment où notre lumière apparaît.
tahaka ny tatsaha anankiray a izay manararoatra ny fotoam-pahavaratra. C'est comme un paysan qui profite du moment de la saison des pluies. Manararoatra mamboly izy ao anatin'ny fotoana ny fahavaratra. Il profite pour semer pendant la saison des pluies. Ary rehefa manararoatra mamboly izy dia mahita vokatra avy eo. Et quand il profite pour semer ou planter, il verra des récoltes plus tard. Tahaka izany koa isika mila manararoatra isika amin'izao fotoana isehoany ny fahazavantsika izao. Il en est de même pour nous. Nous devons saisir l'occasion que notre lumière apparaît maintenant. Andao itetanana mafy ho an'Andriamanitra Acclamons isika. le Seigneur. Afaka mitodika amin'ny onilanao ve ianao? Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin Dia teneno izy manao hoe araroto ny fotoana fahazavantsika izao. et dis-lui, profite du moment de notre lumière maintenant. Efa tena fotoanantsika izao hoe C'est vraiment notre moment maintenant. amen dia amen. Amen. Inona ary nasain'Andriamanitra tao a mba hatateraka ny fisehoany ny fahazavantsika? Qu'est-ce que Dieu attend de nous pour que notre lumière apparaisse? Ozy ny soratra masina, La parole de Dieu dit, asaina mitsangana isika, on nous demande de nous lever. mitsangana miazava. Lève-toi et prie. Mba manasanao ary mba hitsangana vetivetika hoe Je t'invite à te lever. misaotra indrindra tompoko andao itetanana mafy an'Andriamanitra Merci. mahazaho toerana. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez prendre place. Misy lesona tiatsika hotsoahana amin'ny alalan'izany etsika ataontsika izany. Il y a une leçon que nous pouvons tirer de ce comportement que nous avons fait. Rehefa nasaina nitsangana isika Quand on vous a demandé de vous lever, dia misy karazan'olona telo hita. nous voyons trois sortes de personnes. Misy a asaina mitsangana tonga dia nitsangana. Il y a ceux qui se lèvent immédiatement quand on leur demande de se lever. Misy indray a nitsanganina rehefa zaka aminy. Il y a ceux qui n'ont pas la force de se lever. Ary ny fahatelo misy tena tsy afaka mihitsy noho ny antony zavatra manokana. Et il y a ceux qui ne peuvent pas du tout se lever pour des raisons particulières. Androany nefa Andriamanitra dia miteona anao a mitsangana miazava. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous encourage, lève-toi et prie. Fotoananao zao mitsangana. C'est le moment propice aujourd'hui. Rehetra ianao Lève-toi. zany dia andao itetanana mafy an' Si tu es Jesosy. d'accord, acclame le Seigneur. Alleluia. Alléluia. Ahoana moa le hoe mitsangana? Que signifie se lever? Ny hoe mitsangana dia miala amin'ny toerana efa nipetrahana ela. Se lever signifie sortir de l'endroit où tu étais resté assis depuis longtemps. Zany hoe misy toerana efa nahazatra anao. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où tu étais habitué à rester. Misy toerana ihany koa efa nahatamana anao. C'est un endroit qui est déjà ta zone de confort. Misy toerana tsy tianao afoy. Tu n'as pas envie de quitter cette place. Kanefa Andriamanitra miteny aminao androany mitsangana. Et pourtant, Dieu te dit maintenant, lève-toi. Mitsangana. Lève-toi. Mitsangana. Lève-toi. Mialahy eo amin'ny toerana misy anao io. Sors de cet endroit où tu te trouves. Ataovy amen zady. Dis Amen. Ataovy amen zady. Amen. Averiko ihany a. Je répète encore, Mila miala isika amin'izay toerana nahazatra atsika. nous devons quitter l'endroit où on était habitué à rester Ary mitsangana miamazava. et nous devons partir pour prier. Miamazava. Pour prier. Miamazava. Pour prier Mila davantage. miseho. Nous devons prier. Raika ianao zany ty hafa-mafy an'Andriamanitra. Acclame le Seigneur. Amen dia amen. Amen. Andriamanitra eto a Ici, Dieu tsy miresaka amin'ny olona mbola tsy mivavaka. ne parle pas aux personnes qui ne prient pas. Tsy miresaka amin'ny olona ny ivelan'ny fiangonana. Il ne parle pas aux personnes qui sont en dehors de l'église. Fa miresaka aminao
zay efa mivavaka. Mais il parle à toi qui prie déjà. Miresaka aminao efa kristianina. Il parle à toi qui es déjà chrétien. Miresaka aminareo manaraka amin'ny en ligne. Il vous parle à vous qui suivez en ligne. Andaotsika itetanana mafan'i Jesosy ary e. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Andaotsika amaky tenin'Andriamanitra iray eo amin'ny Efesianina toko 5:9. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5 verset 8. Zao ny voasoratra vakiko amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny écran. Voici ce qui est écrit, je lis au nom de Jésus. Fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Misy karazam-piainana anankiroa eto. Il y a deux sortes de choses ici. Fiainana fahiny La vie d'autrefois ary fiainana ankehitriny. et la vie de maintenant. Raha jerena ny soratra masina Si nous lisons la parole de Dieu, dia milaza izy fa misy ny fiainana fahiny izay miaina ao anaty aizina. il dit qu'il y avait la vie d'autrefois où nous vivions dans les ténèbres. Ary misy ny fiainana izay tokony iainantsika ankehitriny miaina ao anatin'ny fahazavana. Et il y a la vie que nous devons vivre maintenant, c'est-à-dire vivre dans la lumière. Iza ny te iainao anatin'ny fiainana mazava? Qui veut vivre dans la lumière? Iza ny te iainao anatin'ny fiainana mazava? Qui veut vivre dans la lumière? Andao itetanana mafan'i Jesosy ary tsika. Acclamons le Seigneur. Satria maniry ianao hiaina amina fiainana mazava. Et parce que tu souhaites vivre dans la lumière, Ahoana aza ny atonga antsika hiaina amin'izany fiainana mazava zany? comment est-ce que nous pouvons vivre cette vie dans la lumière? Ary ahoana ihany koa ny sehoany ny fahazavantsika ao aorinan'izay? Et comment se manifeste notre lumière après ça? Andao ary sika amaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 12 andininy fahaenina amby efapolo. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 12 verset 46. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Je lis au nom de Jésus. Izao no fahazavan'izao tontolo izao. Safady a? Izao tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay maninona hozy izy? Zay rehetra mino ahy. Il est écrit, moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Jesosy dia nilaza fa izy no mazava. Jésus a dit que c'est lui qui est la lumière. Izy ny fahazavana. Il est la lumière. Jerenareo nge raha piatsika zao ny jiro eto Regardez, si on éteint la lumière ici, dia inona ny zavatra mitranga? qu'est-ce qui va se passer? Manontany anareo inona ny zavatra mitranga? Je vous demande, qu'est-ce qui va se passer? Maizina. Manahoana hoe Qu'est-ce qui se passe? On est dans les ténèbres. maizina. On est dans les ténèbres. Fa rehefa manomboka ampirehetina ny jiro Mais quand on commence à allumer la lumière, dia manomboka hita misongadina ny fahazavana. la lumière commence à se révéler. Dia ohatr'izay koa Jesosy Et il en est de même pour Jésus. aizina mandrakotra ny tany Il a dit que les ténèbres recouvrent la terre ary ny aizipito manarina ny firenena. et l'obscurité profonde enveloppe les ténèbres. Raha jerena zany a aizina indroa miataona. C'est-à-dire qu'il y a deux fois l'obscurité. Fa rehefa miseho ny mazava Mais quand la lumière apparaît, dia misongadina ny mazava. la lumière se révèle Dia misinda ny aizina. et les ténèbres partent. Miala ny aizina. Les ténèbres quittent l'endroit. Izy ary mba te hitoetra ao amin'izany mazava zany. Qui veut demeurer dans la lumière? Amen. 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 Hoy Jesosy milaza Jésus a dit, izy ny fahazavana. je suis la lumière. Izy ny fahazavana. Je suis la lumière. Ary izay mino azy Et celui qui croit en lui dia tsy hitoetra
ao amin'ny maizina. Ne reste pas dans les ténèbres. Andao hitahitanana mafan'ny tompo isika. Acclamons le Seigneur. Ahoana ny fomba tongavantsika ao amin'izany? Qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à la lumière? Ao amin'ny Jaona toko voalohany andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahasivy dia avy eo dingantsika eo amin'ny andinin'ny faharoambin'ny folo. Nous allons voir dans Jean chapitre 1, versets 5 à 9, ensuite verset 12. Ndao ary ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nous allons lire au nom de Jésus. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina. Maninona hoy ny mazava? La lumière brille dans les ténèbres. Qu'est-ce que la lumière fait? Mamirapiratra ao amin'ny mazava. Elle brille dans les ténèbres. Fa ny maizina tsy nandray azy. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Nisy lehilahy nirahan'Andriamanitra, Jaona no anarany, andininy fa manaraka. Izy tonga vavolombelona anambara ny mazava mba inon'ny olona rehetra no ny teniny. Tsy izy anefa ny mazava, zany hoe tsy iza zany le mazava, tsy Jaona, fa tonga vavolombelona anambara ny mazava ihany izy. Andininy fahasivy. Tany tena mazava izay mazava ny olona rehetra amin'izao tontolo izao. Andininy faharoambin'ny folo. Izay rehetra nandray azy dia naninona ozy izy? Nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Andao hitahitanana mafan'ny tompo. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Araka ity soratra masina ity a, Selon cette parole de Dieu, izay nandray an'i Jesosy, tous ceux qui ont reçu Jésus, ilay mazava la lumière, dia lasa mazava tahaka azy. deviennent lumière comme lui. Zao ny aza tonoana, N'oubliez pas ceci, itsika mandray azavana nous recevons la lumière dia mampita azavana. et nous transmettons cette lumière. Ataovy amen zany. Dites Amen. Iza hoe le mazava? Qui est la lumière? Ataovy mafy moa? Parlez fort. Ataovy mafy moa? Dites plus fort. Iza hoe le mazava? Qui est la lumière? Jesosy lay mazava. Jésus est la lumière. Rehefa nandray an'i Jesosy lay mazava isika, Si nous avons déjà reçu Jésus, qui est la lumière, dia lasa mazava tahaka azy koa ny fiainantsika. notre vie devient lumière comme Jésus. Amen dia amen. Amen. Izany fandraisantsika an'i Jesosy zany anefa Le fait que nous recevons Jésus, dia nomporifon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanomezany ny fanahiny ho ao anatintsika. Dieu l'a prouvé quand il nous a donné le Saint-Esprit qui demeure en nous. Zay no antony natonga ny soratra masina ny laza manao hoe zay rehetra nandray azy C'est pour ça que la parole dit que tous ceux qui l'ont reçu, dia nomeny hery. Nomeny inona moa nde? il leur a donné le pouvoir. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Zany hoe Jesosy sy ny heriny ara ny fahefany sy ny fahazavany no mitoetra ao anatintsika. C'est-à-dire que Jésus et son pouvoir et sa puissance et sa lumière demeurent en nous. Ataovy amen zany. Dites Amen. Ary dia rehefa nandray an'i Jesosy isika Et si nous avons reçu Jésus, dia nandray ihany koa ny fanahin'Andriamanitra ao anatintsika. nous avons aussi reçu le Saint-Esprit qui est en nous. Ao amin'ny Romanina toko fahavalo dia andinin'ny fahadimy. Dans Romains chapitre 8, verset 5, Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Izy izay araka ny nofo dia mihevitra ny zavatry ny nofo, fa zay araka ny fanahy
dia mihevitra ninona ozy izy mihevitra ninona zavatra ny fanahy. Voici ce qui est écrit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Dia andao kotsika mba hamaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana toko 5 andininy 2:20. Nous allons aussi lire la parole de Dieu dans Galates chapitre 5 verset 22. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapana, fanaova-tsoa, fahamarinana. Il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Dia eo amin'ny andininy manaraka ihany mbola mitoy le teny. Manao nozy izy fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Il est aussi écrit, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ny alalàna tompoko fa tena zanak'Andriamanitra ny olona anankiray dia ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatiny. Comment savoir qu'une personne est enfant de Dieu? C'est à travers l'Esprit de Dieu qui vit en lui. Rehefa ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra Quand l'Esprit de Dieu demeure en nous, dia mitondra an'ireo karazana toetra n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. cela apporte des attitudes qui viennent de Dieu dans notre vie. Ataovy amen zany. Dites Amen. Mitondra inona hoe Ça apporte quoi? mitondra ny toetra n'Andriamanitra ao anatintsika. Ça apporte les attitudes venant de Dieu en nous. Io vokatry ny fanahy io dia tsy toetran'olombelona izy io fa toetra n'Andriamanitra napitaina tamin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatintsika. Les fruits de l'esprit, ce ne sont pas les caractères d'un être humain, mais c'est le caractère de Dieu qui a été donné par le Saint-Esprit qui demeure en nous. Ka rehefa nomenantsika io toetra n'Andriamanitra io dia lasa toetrantsika ihany koa ary izay no mahatonga antsika afaka ny mazava eny amin'izao tontolo izao. Et quand on nous a donné les caractères de Dieu en nous, ça devient aussi notre caractère et c'est pour ça qu'on peut être la lumière au milieu de toutes les personnes. Ataovy amen zany. Dites Amen. Ataovy amen zany. Dites Amen. Raha fitinina zany dia hoe Donc, si je résume, ny mazava dia ireo olona izay nandray an'i Jesosy ilay mazava ka mandeha sy miaina amin'ny toetran'Andriamanitra. la lumière, ce sont les personnes qui ont reçu Jésus, qui est la lumière, et qui partent et qui vivent selon le caractère de Dieu. Ataovy amen zany. Dites Amen. Ary ny toetra dia tsy mba afaka misaraka amin'ny fitondran-tena izy io. Le caractère ne peut pas se séparer du comportement. Ny toetra dia prala amin'ny antsoina hoe fitondran-tena. Le caractère et le comportement vont de pair. Zany hoe raha vao miaina amin'ny toetran'Andriamanitra isika C'est-à-dire que si tu vis avec le caractère de Dieu, dia tsy maintsy miaina koa amin'ny fitondran-tena araka n'Andriamanitra. tu vas aussi vivre selon un comportement qui est conforme à la parole de Dieu. Ataovy amen zany. Dites Amen. Ataovy amen zany. Amen. Ahoana aza ny fisehoan'izany fahazavantsika zany raha eo anivon'ity zao tontolo zao ity. Comment alors se manifeste notre lumière dans le monde? Ao amin'ny filazantsara amin'ny Matteo toko 5 dia andininy fa 5 sy ny 6 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 15 à 16, nous lisons au nom de Jésus. Averika any rehefa nandray an'i Jesosy isika dia mandeha sy miaina amin'ny toetran'Andriamanitra. Je répète encore, quand nous avons reçu Jésus, nous allons avec le caractère de Dieu. Ndao ary hamaky ilay tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny filazantsara amin'ny Matteo. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu. Andininy alao tombotsika amin'ny andininy 5:20 azafady
Nous allons commencer par le verset 14. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiako ny teny. Au nom de Jésus. Toko fadimy andininy faefatra ambin'ny folo. Matthieu chapitre 5 verset 14. Amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Tsy azo afenina ny tanàna miorina eo an-tapitendrombohitra. Ataovy amen na? Iza hony ny fahazavan'izao tontolo izao? Qui est la lumière du monde? Iza hony ny fahazavan'izao tontolo izao? Qui est la lumière du monde? Ianao ny fahazavan'izao tontolo izao. Ataovy amen. Tu es la lumière du monde. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao, lay mazava, Quand tu as reçu Jésus, qui est la lumière, dia lasa mazava tahaka azy ianao. tu deviens lumière comme Jésus. Dia lasa manazava an'ity izao tontolo izao ity ianao. Et tu éclaires le monde. Ary izao ny aza tonoina, Et n'oublie pas ceci, rehefa mazava ianao, quand tu es la lumière, dia tsy azo afenina intsony ianao. on ne peut plus te cacher. Tsy azo afenina intsony ianao. On ne peut plus te Tsy azo cacher. afenina intsony On hoe ne peut ianao. plus te cacher. Atao ite-tanana mafy an'i Jesosy. Acclamons le Seigneur. Ity misy ohatra, Voici un exemple. jereo hoe io jiro io hoe Regardez la lumière qui est ici, na reny jiro eny an-dalambe reny. ou les lumières qui sont dans les rues. Rehefa mirehitra izy ireny ao anatin'ny aizina, Quand la lumière s'allume dans le noir, inona ny zavatra hitanao sy tsikaritra ao? qu'est-ce que tu vois? Ataovy mafy hoe Parlez plus fort. maninona hoe mazava, Qu'est-ce que vous voyez? La lumière. mazava. La lumière. Fa ny zavatra hita sy tsikaritra dia ity, Mais voici ce qu'on peut voir. misy karazana biby manantona n'ilay hazavana. Il y a certaines bestioles qui s'approchent de la lumière. Misy karazana lalitra na moka manantona n'ilay hazavana. Il y a des insectes qui s'approchent de la lumière. Iza na tsikaritra an'izay? Qui a déjà remarqué ça? Marina ve zay? Est-ce que c'est vrai? Zao ny aza tonono, rehefa mazava zany ianao, ara-toetra, C'est-à-dire que quand tu es la lumière, selon ton comportement, dia mahasarika olona ianao. tu attires les gens à toi. Mahasarika olona ianao. Tu attires les gens à toi. Ataovy amen zady. Dites Amen. Ataovy amen zady. Dites Amen. Eo amin'ny andininy fadimy ambin'ny folo. Au verset 15. Ary koa tsy misy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy. Aiza ozy izy? Ao ambany vata famarana, fa apetrany amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava izay rehetra ao an-trano izany. Averitsika vakin'ny mpandikateny andininy fadimy ambin'ny folo. Verset 15. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Eny ary, raha azavaina zany a, dia izao. Rehefa mirehitra ilay jiro, inona moa ne? Donc, on explique, si la lumière s'allume, Rehefa mirehitra ny jiro, dia tsy azo apetraka ao ambany vata izy. quand la lumière s'allume, on ne le met pas sous un seau. Tsy azo apetraka any ambany toerana tsy hita maso izy. On ne peut pas mettre la lumière sous un endroit qu'on ne voit pas de nos yeux. Fa tsy maintsy aseho ilay jiro. Mais la lumière doit apparaître. Tsy maintsy aseho ny fahazavana. On doit montrer la lumière. Andaotsika iseho amin'izay e. Allons nous montrer. Andao iseho isika. Allons nous montrer. Pepe misoloky ny eo akaikinao. Andao iseho Touche tsika. celui qui est à côté de toi et dis-lui, allons nous montrer. Andaotsika ninona hoe? Allons quoi? Anaotsika ninona hoe? Allons quoi? Iseho. Allons nous montrer. Amen. Amen. Mariako etona fanaovan-jiro no resahana eo na lahin-jiro. Nous parlons ici d'une lampe ou d'une flamme. Raha jerena ny baiboly ataoko anaty finosany ty teny ity dia misy karazana hazavana telo. Si nous regardons la Bible, il y a 3 sortes de lumière. Raha jerisika amin'ny baiboly dia misy ilay antsoina hoe lahin-jiro.
Il y a ce qu'on appelle la flamme. Amen na. Amen. Fa rehefa nandeha ny fiovana ateraky ny teknôlôjia Mais avec la technologie, dia nisy ny antsoina hoe labougie il y a eu ce qu'on appelle la bougie. ary nisy koa ny ampoule na ny électricité. Ensuite, il y a eu l'ampoule ou l'électricité. Aza donona reo zavatra telo reo. N'oubliez pas ces trois choses. Inona hoe le voalohany Quelle est la première chose? lainjiro. La flamme. Inona ny faharoa Quelle est la deuxième chose? labougie. La bougie. Ary inona ny fahatelo Et quelle est la troisième chose? ampoule. L'ampoule. Reo fahazavana reo dia tsy maintsy aseho. Ces lumières doivent être montrées. Tsy azo afenina. On ne peut pas cacher ces lumières. Tsy azonao atao ny mipetraka ao an-trano fotsiny amin'izao. Tu ne peux pas rester dans la maison, Fa mila miseho ianao anivon'ny toeram-pianarana misy anao. mais tu dois te montrer à l'école où tu te trouves. Mila miseho ianao anivon'ny toeram-piasana misy anao. Tu dois te montrer dans ton lieu de travail. Mila miseho ianao anivon'ny fiarahamonina misy anao. Tu dois te montrer dans la société où tu es. Fahatomboy ao an-tokantranonao aloha. Mais commence dans ta maison. Ataovy amen zany. Dites Amen. Ataovy amen zany. Dites Amen. Andao nge averintsika vakila le amin'ny 15 teo hoe Nous allons relire le verset 15. ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy aiza hozy izy ao ambany vata famarana fa apetrany aiza amin'ny fanaovan-jiro fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia maninona dia mazava amin'izay ao an-trano izany. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mila mipetraka ianao amin'ilay toerana tian'Andriamanitra miatrahana anao amin'izao fotoana izao. Tu dois te mettre à la place où Dieu veut que tu sois maintenant. Mila mitoetra anao amin'ilay toerana tian'Andriamanitra amiatrahana anao. Tu dois te montrer à la place où Dieu veut te placer, Dia ilay toerana mazava eo mason'ny olona. c'est-à-dire l'endroit qui est la lumière devant le monde. Eo anivon'ny toeram-piasana. Dans ton lieu de Eo travail, anivon'ny toeram-pianarana. à l'école, Eo anivon'ny fiarahamonina. devant la société Ary n'aiza n'aiza toerana misy antsika et partout où nous irons. dia tokony hiseho foana isika hoe mazava. Nous Atao devons toujours hitehitanana mafan'ny être tompo. la lumière. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Mila maninona hoe ianao? Qu'est-ce que tu dois faire? Mila maninona hoe? Qu'est-ce que tu dois faire? Mila mazava. Tu dois être la lumière. Zany hoe nandray hazavana ianao C'est-à-dire que tu as reçu la lumière dia mitondra hazavana ianao. et tu transmets la lumière. Nandray hazavana ianao Tu as reçu la lumière dia mamoaka hazavana ianao. et tu transmets la lumière. Dia misy remarque. Voici une remarque. Ho anareo any amin'ny en ligne na Pour eno tsara. vous qui suivez en ligne, Ho suivez anareo izay attentivement. miainy eto koa mihaino tsara. Et vous qui êtes ici, écoutez bien. Maro ny kristianina amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Il y a beaucoup de chrétiens actuellement. Milaza izy fa kristianina Ils se disent chrétiens, fa mbola miaina amin'ny toetra ratsy. mais ils vivent encore avec de mauvaises attitudes. Sy miaina amina fitondran-tena ratsy. Ils vivent avec de mauvais comportements. Ohatra, Par exemple, kristianina izy il est chrétien, fa mbola mialina. mais il est encore jaloux. Mahita ny namany tahina izy ohatra Par exemple, il voit que son ami est béni dia maratra ny any anatin'ny fony andy. et son cœur est blessé. Mandainga izy kristianina fa mbola mandainga. Il y a des chrétiens qui mentent encore. Kristianina fa mbola miteny ratsy. Il est chrétien, mais il dit encore des gros mots. Kristianina fa mbola tia tena. Chrétien, mais égoïste. Kristianina fa mbola mijangajanga. Chrétien, mais qui commet l'adultère. Kristianina fa mbola manana lolo-po. Chrétien, mais qui a de l'amertume. Teneno eo akaikinao andao tsika hiala amin'izany hoe
Dis à ton voisin, ne faisons plus cela. mba hazava eo mason'ny olontsika hoe Pour que nous soyons la lumière. ataovy amen na Dites Amen. ataovy amen na Dites Amen. mety tsy voatoniko to le toetranao Peut-être que je n'ai pas énoncé tout à l'heure ton caractère. fa mety misy toetra zay tena manahirana anao mihitsy ny miaina aminy Mais peut-être que tu as un caractère qui te dérange vraiment. ary misy fotoana ianao dia tena miapanga teny fa maninona ry a Jesosy Et des fois, tu te culpabilises et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai, Seigneur? androany hiteny aminao a Aujourd'hui, je te dis, mila miala amin'izany toetra izany ianao tu ne dois plus faire ce comportement. efa ao anatinao le mazava Parce que la lumière est en toi. dia andaotsika haneo an'ilay mazava Allons révéler la lumière. mitsangana miazava Lève-toi et prie. mitsangana miazava Lève-toi et prie. amen Amen. amen Amen. elao le toetra mahazatra Sors du caractère que tu as fait l'habitude d'avoir. le toetra mahazatra efa ela Ce caractère que tu as fait l'habitude d'avoir depuis longtemps. le fitondratena efa mipetrahana ela Cette attitude où tu étais resté depuis longtemps dia mandrosoa amin'ny toetra tsara amin'izay et avance vers de bonnes attitudes. mandrosoa amin'ny toetra tsara amin'izay ataovy amen Avance vers de bonnes attitudes. amen Amen. amen Amen. ijoro vavolombelona aminareo a Je vais vous rendre un petit témoignage. indray andro a zay sy ny vadiko a nandeha tamin'ny toerana anankiray Un jour, mon épouse et moi, nous étions allés à un endroit dia rehefa nandeha zay amin'ny toerana anankiray a dia misy olona izay nitely sy nanompa ny zanany Quand nous étions allés à cet endroit, il y avait une personne qui a insulté son enfant. izy amin'ny toerana ambony amina étage Il était à un endroit élevé, sur un étage. dia nanompa izy an'le zanany aty ambany Il a insulté son enfant qui était en bas. zay nefa mandalo eo amin'le toerana Et nous passons par ce chemin. dia inona ny nataony rehefa nahitana ny teny ratsy izy Et qu'est-ce qu'il a fait quand il nous a vus passer? hitapimbava izy Il a arrêté de parler. inona ny tiako tenenina Qu'est-ce que je veux dire? raha mbola miaina amin'izany tsika Si nous vivons encore comme cela, dia tsisy olona naraka antsika izany personne ne va nous suivre. tsisy olona ho voataona antsika izany Nous ne pouvons attirer personne. fa itsika aloha mila miova mazava Mais nous devons d'abord changer en lumière. ary zay tsika vao afaka misarika olona ho tonga ao amin'ny mazava Et c'est là que nous pouvons attirer les autres personnes pour la lumière. izy ary manomboka androany iaina anatin'ny mazava Qui va vivre dans la lumière à tena partir iaina anatin'ny d'aujourd'hui? toetra mazava Qui va vivre dans la lumière? ekenao zany andao itetanana mafanotompo Si tu acceptes, acclame le Seigneur. jereo tsara ozy le soratra masina eo amin'ny andininy fahenina ambe folo Regardez bien ce qui est écrit au verset 16. ozy manao hoe aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahita ny asa soa ataonareo ka maninona ozy izy ka ankalazainy ny rainareo zay any an-danitra Il est écrit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. zany hoe rehefa manomboka maneho le toetranao oma ao amin'ny mazava ianao C'est-à-dire que quand tu commences à être la lumière, maneho ny fitondrantenanao tsara ianao eo mason'ny olona tu révèles tes bonnes attitudes devant les hommes dia manomboka ankalazaina andriamanitra et Dieu commence à être glorifié. omena voninahitra andriamanitra On célèbre la gloire de Dieu. zao ny zavatra anankiray azatonona tompoko N'oubliez pas ceci, zay manome voninahitra aho i andriamanitra dia mahoana ozy izy zay manome voninahitra aho dia omeko voninahitra il est écrit que ceux qui me glorifient, je les glorifierai. zao ny zavatra anankiray zany rehefa niainao anaty fitondrantena tsara ianao C'est-à-dire que quand tu vis dans une bonne attitude sy ny toetra tsara et un bon comportement, dia omena voninahitra andriamanitra Dieu sera glorifié. dia omena voninahitra koa ianao
Et tu seras aussi omena glorifié. voninahitra koa ianao Tu seras aussi omena glorifié. voninahitra koa Tu ianao seras glorifié. andao itetarana mafan'ny Acclamons le tompo Seigneur. ozy izy ny Isaia toko faha-enimpolo ambinin'ny voalohany Ésaïe chapitre 60 verset 1 dit: ahoana ozy izy mitsangana miazava fa efa tonga ninona fahazavanao ary ninona ozy izy zany hoe ny voninahitr'Andriamanitra zany efa tombony eo amin'ny fiainanao amin'ny fotoana iainanao ao anatin'ny fitondram-tena tsara. Il est écrit: lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est-à-dire que la lumière est sur toi quand tu as de bonnes attitudes. Rehefa miaina ao anatin'ny fitondram-tena tsara io ianao dia mahazo voninahitr'Andriamanitra ary mba misany mahazo voninahitra koa ianao, mahazo voninahitra koa ianao, mahazo voninahitra koa ianao. Quand tu vis dans de bonnes attitudes, Dieu est glorifié et tu seras aussi glorifié. Tu seras aussi glorifié. Ty misy fanamariana kely. Il y a une remarque. Tsy angatahana intsony toetra io fa efa ao anatintsika io. Ce caractère, nous n'avons pas à le demander puisqu'il est déjà en nous. Ataovy amen zany. Dites Amen. Ahoana moa no mahatonga ny teny hoe tsy angatahana intsony io? Jesosy ao anatintsika iny miaraka amin'ny fanaporofony fanahy masina le toetra n'Andriamanitra, mitondra an'le toetra n'Andriamanitra ao anatintsika dia mazava tsy angatahana intsony io fa efa aiza efa ao anaty. Pourquoi je dis qu'on ne demande plus ce caractère? Parce que Dieu est déjà en nous avec le Saint-Esprit et la lumière, tant que nous ne demandons plus, mais il est déjà en nous. Fa ny anjarantsika kosa nefa Mais ce que nous devons faire, mila mitsangana isika, nous devons nous lever. mila mitsangana isika, Nous devons nous lever. maneho toetra tsara amin'izay, Nous devons nous lever et prier. maneho fitondran-tena tsara amin'izay, Nous devons révéler de bonnes attitudes. manona ny sehatra rehetra misy atsika. Nous devons prier partout où nous sommes. Ataovy amen zany. Dites Amen. Ataovy amen zany. Dites Amen. Misy fotoantsika miteny tahaka an'izao. Il y a des moments où nous parlons comme ceci: Tahina mihoatra e, que tu sois béni davantage, tahina mihoatra e, que tu sois béni davantage, tahina mihoapapana e. que tu sois béni en abondance. Aza tonono Mais n'oublie pas, tsy ho tonga zany fitahina mihoatra zany cette bénédiction abondante ne peut pas arriver ratsy mitoetra amin'ny toetra mihoatra koa ianao. si tu ne demeures pas dans de bonnes habitudes également. Tsy maintsy maneho toetra mihoatra ianao, Tu dois démontrer de bonnes attitudes. zay vao tahina mihoatra. C'est là que tu es béni en abondance. Raha vao tsy miaino anatin'ny toetra tsara zany Donc, si tu ne vis pas avec de bonnes attitudes, dia tsisy fitahina zany. il n'y a pas de bénédiction. Teneny eo akaikinao, Dis à ton voisin, teneny eo akaikinao, dis à ton voisin, mamoa toetra mihoatra hoe, montre de bonnes attitudes dia amin'izay ho tahina mihoatra hoe. et alors tu seras béni abondamment. Iza ny te ho tahina mihoatra? Qui veut être béni abondamment? Iza ny te ho tahina mihoatra? Qui veut être béni Iza ny te ho abondamment? tahina mihoatra? Qui veut être béni abondamment? Anatsika neho toetra mihoatra! Allons montrer de bonnes habitudes. Ataovy amen! Dites Amen. Ataovy amen! Dites Amen. Efa amaraparana ny afatra. Nous allons terminer le message. Za tsy hoe amarana, C'est pas que je vais en finir, fa amaraparana. mais je vais commencer à finir le message. Amen. Amen. Mbola liana ve? Est-ce que vous voulez encore? Vous en voulez encore? Miala tsiny fa le toetra mihitsy no tsindriana, le toetra mihitsy no vakiana. Nous allons vraiment lire et parler du caractère. Ataovy amen. Dites Amen. Hitanao io ratra eo aminao io mitondra fanaintainana. Tu vois, si tu es blessé, c'est douloureux. Misy nana ao. Misy Il y a- ina hoe Il y a une pulve, misy affection ao. il y a de l'affection. Tsy maintsy atao inona zany lay ratra? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire de la blessure? Tsy maintsy atao inona lay ratra? Qu'est-ce qu'on doit faire de la blessure? Tsy maintsy vakiana. Ataovy amen. Il faut soigner. Ataovy amen. Dites Amen. Ka tsy ho sitrana mihitsy isika tsika ho any an-danitra.
Et nous ne serons jamais guéris, nous allons vers le ciel. ratsy vakina aloha le toetra ratsy Si nous ne sortons pas d'abord des dia mauvaises avoaka ao le habitudes, toetra ratsy et il faut faire sortir les mauvaises habitudes. zay ianao vo afaka miaina ao anaty fahazavana C'est am'izay là que tu peux vivre dans la lumière. andao hitehitanana mafon'andriamanitra Acclamons le Seigneur. amen Amen. amen Amen. tia ny fanontaniana farany Voici ma question. inona ny mahatonga antsika tokony hiaina amin'ny fahazavana foana Pourquoi nous devons toujours vivre dans la lumière? ataovy amen Dites Amen. ataovy amen Dites Amen. andaontsika maky tenin'andriamanitra ao misaia toko faharoamby efapolo andininy voalohany sy ny faharoa Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 42, versets 1 et 2. ndao vakina amin'ny anaran'i jesosy a etsy amin'ny écran vakiko amin'ny anaran'i jesosy Nous allons lire au nom de Jésus. indro ny mpanompoko izay mitantanako izay voafidiko sady sitraky ny foko ianao nge zany e tsy jakoba tsony fa ianao zany napetrako tao amin'ny inona ozy izy io rehefa le nandray an'i jesosy ianao dia mitoetra ao anatinao koa ny fanahany taovy amen dia mamoaka inona izy mamoaka fitsipika ho an'ny gentilisy io le toetra tsara entina aminjena fanahin'olona andininy manaraka iantsoantso izy tsy antsoantso izy azafady na anandratra ny feoany na anao izay andrenesana ny feoany eny an-dalana andininy manaraka andininy fatelo andininy fatelo a tsy ho tapahana ny volotara torotoro tsy ho vononony la injiro manentona amoka zay tena rariny tokoa izy Ésaïe 42, versets 1 à 3. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis son esprit sur lui, il révélera le droit aux nations, il ne criera pas, il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. ny soratra masina dia milaza La parole de Dieu dit fa misy ny antsoina hoe antsoantso il y a ce qu'on appelle le cri na ny filazantsara de l'évangile, amin'ny alalan'ny fitoriana kalamanjana à travers le fait qu'on prêche dans les rues, amin'ny alalan'ny fidirana ny anaty tokantrano à travers le fait qu'on prêche dans les maisons. aprosiantsika rehetra mba hitory filazantsara Nous encourageons tout le monde à prêcher l'évangile, iantsoantso amin'ny alalan'ny filazantsara à crier à travers l'évangile, fa aza dinono mais n'oubliez pas, mantso lavitra kokoa nous pouvons crier plus fort, mantso lavitra kokoa nous pouvons crier plus fort ny toetra tsara zay aseho atsika à travers les bonnes attitudes que nous montrons sy ny fitondran-tena tsara zay aseho atsika et à travers les bons comportements que nous montrons. betsaka ny olona no tsy mahantso intsony Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent plus à crier, tsy afaka mitsangana ils ne peuvent plus se lever, mety kamo peut-être qu'ils ont la paresse, fa tia misy teboka anankiray mais voici un point essentiel. andaotsika anasongadinareo toetra tsara sy fitondran-tena tsara ananatsika Allons révéler les bons caractères et les bonnes attitudes que nous avons. mahantso kokoa io ataovy amenna Cela crie plus fort, mahantso kokoa io ataovy amenna cela crie plus fort. hitodino anilanao Regarde ton voisin, tsika hoe hitory filazantsara nous allons prêcher l'évangile, itsika nao akalamanjana nous allons prêcher dans les rues, itsika hiditra ny atokantrano nous allons prêcher dans les maisons, fa isika koa aneo toetra tsara hoe
Mais nous allons aussi montrer de bons caractères. Itsika koa ny fitondran-tena tsara hoe Nous allons aussi nous conduire avec de bonnes mba ho attitudes voatona ny olona amin'ny alalan'ny fitondran-tenantsika. pour attirer les gens à travers nos attitudes. Mba ho voatona ny olona amin'ny alalan'ny toetra tsara aseho atsika. Pour attirer les gens à travers les caractères que nous montrons. Amen. 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 Andriamanitra niva dia niteny Dieu a dit fa tsy ho tapahany volotara tabataba. qu'il ne va pas casser le roseau abîmé. Tsy ho vonono ilay injiro manentona. Il ne va pas éteindre la flamme qui fume encore. Indraindray misy karazan'olona manana toetra ratsy eo anatin'ny fiangonana. Parfois, il y a des personnes qui ont un mauvais caractère dans l'église. Manana fitondran-tena ratsy eo anatin'ny fiangonana. Ils ont de mauvaises attitudes dans l'église. Hoy Andriamanitra tsy ho tapahako reny. Dieu a dit, je ne vais pas les casser. Tsy ho tapahako reny. Je ne vais pas les casser. Tsy ho vonoko reny. Je ne vais pas les tuer Mandra-pamoaka ny rariny. jusqu'à ce que la vérité sorte. Mandra-pamoahany ilay toetra tsara. Jusqu'à ce qu'il fasse sortir le bon caractère. Mba mandra-pamoahany fitondran-tena tsara. Jusqu'à ce qu'il fasse sortir de bonnes attitudes. Noho izany ry fiangonana. C'est pourquoi, chère assemblée, Noho izany isika kristianina. c'est pourquoi nous qui sommes chrétiens, Isika zay miaino any atokantrano. nous tous qui suivons en ligne, Andao isika ampisongadina le toetra tsara. allons révéler les bonnes attitudes. Andao tsika ampisongadina ny toetra tsara. Allons révéler les bonnes attitudes. Ataovy amen. Dites Amen. Ataovy amen. Dites Amen. Tandremo tsy ho sakana ho an'ny hafa isika. Prenez garde de ne pas être un obstacle pour les autres. Tandremo tsy ho sakana ho an'ny hafa isika. Prenez garde de ne pas être un obstacle pour les autres. Tsika tsy hiditra Nous n'entrons pas fa ny olona sakana atsika. et nous empêchons les autres d'entrer. Andaoka tsika maka tenin'Andriamanitra farany tompoko. Allons lire une dernière fois la parole de Dieu. Matthieu toko fahatelo amby roapolo Matthieu chapitre 23, dia andininy fahatelo ambin'ny folo verset 13. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Loza nareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsy fa arindrinareo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra fa ianareo maninona ozy izy? Nareo maninona? Tsy miditra. Izay miditra dia manahoana? Tsy avelanareo hiditra. il est écrit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. » Ny olona amin'izao vanim-potoana misy atsika izao Actuellement, les gens, dia mijery ny toetrantsika izy aloha ils regardent notre caractère, sy ny fitondran-tenantsika. ils regardent nos attitudes. Zay ny mahatonga ny olona tsy te hivavaka. C'est pourquoi ils ne veulent pas prier. Zay ny mahatonga ny olona tsy te ho any am-piangonana. C'est pourquoi ils n'ont pas envie d'aller à l'église. Satria hita ny toetra ratsy aseho atsika kristianina. Parce qu'ils voient le mauvais caractère que nous montrons, nous qui sommes chrétiens. Sakanatsika amin'ny alalan'ny toetrantsika sy ny fitondran-tenantsika izy. Nous les empêchons à travers notre caractère et nos Andao tsika attitudes. hiova amin'izay e. Allons changer maintenant. Andao hiova toetra isika. Allons changer de caractère. Andao hiova fiainantsika. Allons changer de vie. Raha ianao zany dia mitiafa ho Si c'est an'Andriamanitra. toi, acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Miteny antenam-piandohana hoe misy karazana hazavana firy. J'ai dit au début qu'il y avait combien de sortes de lumière? Telo. 3 Fahazavana telo. lumières. Voalohany inona hoe? La première lumière, La injiro. c'est la flamme. Faharoa inona hoe? La deuxième lumière, La bougie. c'est la bougie. Ary ny fahatelo Et la troisième, ampoule la io c'est électricité. l'ampoule ou l'électricité. Ho faranako ny afaka misy afatra kely ty papita aminao. Je clôture ce message. Ozy izy ny Isaia 2:20. Ésaïe chapitre 42 dit, Misy ny antsoina hoe la injiro manentona.
Il y a ce qu'on appelle la mèche ou la flamme qui fume. lainjiro mandetroka. La flamme qui fume. Hitanao reny lainjiro reny arakaraky ny ampiakarana an'le lainjiro. Vous voyez la flamme? Zay taloha nampiasan'ireny jiro pétrole reny. Avant, nous utilisons les lumières. Rehefa tonga Qui fait amin'izay avec ny maraina Quand c'est le matin, dia jerevanao ohatr'izao ny orona. nous regardons, Mainty ninona. ça devient noir. Ary rehefa mirehitra be lay jiro pétrole iny Et quand la flamme fume beaucoup, dia lasa sempotra ianao. et tu n'arrives plus à respirer, Firy zao nefa sempotra tamin'ny alalantsika. à qui est-ce que ça a déjà arrivé? Misy miainy ve? Est-ce que vous entendez? Firy nefa sempotra tamin'ny alalan'ny fitondratenantsika. Qui a déjà été choqué par notre caractère? Firy nefa sempotra tamin'ny alalan'ny toetra ratsy aseho antsika. Qui a déjà été choqué par les mauvaises attitudes que nous avons montrées? Andaontsika iova. Allons changer. Hitsangana hiazava isika. Levons-nous et prions. Ataovy amen zany. Dites Ataovy Amen. amen zany. Dites Amen. Ary ny faharoa Deuxièmement, la bougie. la bougie. Inona hoe ny faharoa? Quelle est la deuxième lumière? Mirehitra ihany izy mitondra hazavana La bougie s'allume, elle apporte de la lumière. fa mihinana ny tenany izy. Mirehitra ny labougie fa ny maninona? La bougie s'allume, mais elle rapétit. Misy ny kristianina tahak'izany. Il y a des chrétiens qui ressemblent à cela. Mirehitra izy mazava Ils s'allument, ils sont la lumière. fa izao mia tsisy voninahitra izy no le toetra ratsy. Mais voilà, leur gloire diminue petit à petit à cause de leur mauvais caractère. Mialany ny fiainany, Leur vie rapétit, miapotika ny fiainany, leur vie devient de plus en plus misérable. Leur vie devient détruite. sao dia labougie koa ianao. Est-ce que tu serais une bougie? Fa ny tena tsara indrindra Mais ce qu'il y a de meilleur, dia ijiro électricité. c'est la lumière qui est Andao l'électricité. itehitanana mafo an'Andriamanitra izy. Acclamons le Seigneur. Ataovy amen. Dites Amen. Mirehitra amin'ny fotoana rehetra. L'électricité s'allume en tout temps. Raha misy ny cyclone, Quand il y a les cyclones, mijaly ny labougie sy ny jiro pétrole. la bougie et les flammes souffrent. Fa izao ny électricité kosa Mais l'électricité, manazava amin'ny fotoana rehetra. elle éclaire en tout temps. Ataovy amen zany. Dites Amen. Raha électricité nefa ianao Si tu es l'électricité, tandremo, fais attention, misy ny délestage. il peut y avoir des délestages. Kristianina mazava tsy tokony hisy délestage ara-panahy zany. Tu es un chrétien qui est dans la lumière, il ne devrait pas y avoir de délestage spirituel. Hoe mazava androany dia rapitso a maizina. C'est pas qu'aujourd'hui je suis la lumière et demain je serai les ténèbres. Fa mila mazava androany, Mais tu dois être la lumière aujourd'hui, mazava rapitso, la lumière demain, mazava rabakapitso, la lumière mazava après-demain, foanafona, la lumière tout le mazava temps, mandrapiavan'i Jesosy eny amin'ny raha ho any la lanitra. lumière jusqu'au retour de Jésus dans les nuées des cieux. Mitsangana ary miazava. Lève-toi et brille. Mitsangana asehony fahazavanao isan'andro. Lève-toi et montre ta lumière chaque jour. Mitsangana eo amin'ny toerana misy anao tao hivavaka isika. Lève-toi où tu te trouves et nous allons prier. Raha matsapy ianao fa misy toetra tsy tsara Si tu es conscient que tu as des caractères qui na sont mauvais fitondratena ratsy ou de mauvaises attitudes, dia andao hibebaka isika. repentons-nous, Andao hibebaka isika. allons nous repentir Dia hivavaka isika. et nous allons prier. Andao hivavaka tompoko. Nous Raha allons eo prier. misotranao zay nao ny fahasoavanao. Père, nous te remercions pour ta grâce. Mankasitraka anao zahay. Nous te remercions. Raiso ny toeranao Jesosy a. Prends ta place, Seigneur. Raiso ny toeranao Jesosy Prends a. ta place, Seigneur, Anazava ny fiainanay. pour éclairer notre vie. Ary manomboka androany Jesosy a. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus, Dia aneo fahazavana koa izahay. nous allons aussi montrer notre lumière. Hitsangana ho mazava. Nous allons nous lever pour être Itsuru la lumière. mazava. Nous allons nous lever pour être la Mba lumière. omena voninahitra ianao. Pour que tu sois glorifié.
glorifié. ary zay manome voninahitra anao Et celui qui te glorifie dia mba omena ho voninahitra sera koa aussi glorifié. jesosy io Jésus, iseho ao Jésus, zay iseho ao nous allons nous montrer ho mazava en tant que lumière, ho en mazava tant que lumière eny amin'izao tontolo zao dans le monde. amin'ny anarany jesosy Au nom de Jésus, amen Amen. ivavaka manokana ho anao a ataoko amin'ny teny malagasy raha io amin'ny anarany jesosy andriamanitra anova tantaram-piainana be dehibe ianao ary anova fiainana maro ianao ampitsimbadika tantara ianao fitondratena sy toetra manomboka eto ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen sotra indrindra madamo anika tao itetanana mafantompo isika samy maka toerana tompoko Veuillez vous asseoir. voarevy ny afatra Est-ce que vous avez reçu la voarevy parole? ny afatra Est-ce que vous avez bien reçu la manomboka amin'ity andro parole? androany ity À partir d'aujourd'hui, aoka ho asena mandrakariva ny mahafahazavananao je t'invite à montrer toujours devant tout le monde ta lumière. tsy ato am'ity fiangonany ity ihany Ce n'est pas seulement ici dans cette fa église, naiza naiza misy anao mais n'importe où. aoko mazava mandrakariva ianao Soyez clairs devant tout le monde. ary anganeka amin'ny alalanao dia maro be ny olo voataona Et par ton intervention, il y a beaucoup d'âmes seront repenties et Quand- seront pour Jésus. ka ho tanteraka ilay voalazany isaia mpaminany Et la parole d'Ésaïe sera réalisée. rehefa nasandatra ianao Quand tu montres ta lumière, dia miseho fahazavanao il y a l'apparition de ta dia lumière. anantona anao ny olona rehetra Et tous les gens vont devant toi. marina be le ohatra nataon'ilay mpanompon'andriamanitra teo L'exemple du serviteur de Dieu est très clair. rehefa mazava mirehitra ny jiro ampoly eny amin'ny arabe Quand l'ampoule est allumée dia tonga eo daholo na ny lolo ny bibikely rehetra et tous les insectes viennent, dia tahaka izany rehefa hita ny fahazavanao dia ho avy ny jetilisa ho avy ny olona rehetra anatina fahazavanao et c'est pareil pour toi car quand ta lumière apparaît, les gens viennent, même les païens, pour admirer ta lumière. ho tanteraka amin'ity fiangonana ity ane zany Puisse ça se réaliser dans cette église. andao hiteka mafy isika Acclamons très fort pour le Seigneur. alleluia Alléluia. dia ny filazana mafisiko amintsika Comme annonce alors, ny fotoam-pivavahana eto talata sy alakamisy tsy miova miditra amin'ny 12 ora atoandro il n'y a pas de changement pour le culte du mardi et jeudi. On commence toujours à 12 heures. mila mamonja zany fotoana zany isika Nous devons toujours assister à ces cultes. ary mitona namantsika mba hamonja ny fotoana io Et nous devons toujours inviter les gens à venir aussi assister à ces cultes. satria ao anatin'ny fotoam-pivavahana tahako izao dia miasa ny herin'andriamanitra mampitombo ny finoantsika amin'ny alalan'ny teny Puisque durant le culte comme aujourd'hui, il y a le travail de la puissance de Dieu pour agrandir notre foi. amen Amen. ny voninahitra ny ao an'andriamanitra irery Que ihany la gloire soit à Dieu. marina fa mandehibe ny fotoanantsika C'est vrai que le temps passe, hein? dia araroantsika ny mpanompon'andriamanitra mpitandrina fabrisy mba hitondra fanazavana sy vavaka mikasika ny amin'ny fisininy mampiely baiboly Nous allons encore profiter de la présence du pasteur Fabrice pour nous expliquer l'association Mampiel Baiboli. angatantsika izy androso Vous pouvez venir, pasteur. angamba tonga dia te malagasy mivantana tsy adikana teny mba tsy ho lava be dia rain'andriamanitra nkalazaina izy a ny amin'izay fanatrehany tamin'ity an'io ity ary sorantsika andriamanitra ny amin'ny fisian'ny mpanompony pasteur andrinavina velona adolphe mivady ary misorainy koa ny amin'ny
mpanompon'andriamanitra zay nitondra ny afatra teo a voaray ny afatra mitsangana miazava tonga ny fahazavana harena ny ananana mpanompon'andriamanitra samihafa amin'ny fitoriana ny filazantsara za manokana nandray aho misaotra ihany koa ny amin'ny mpandikateny satria tena mazava ihany koa ny fandikateny ary fanomezam-pahasoavana koa zany hoafoeziko ny zavatra mambarako satria tsy tiako hoelingelenina ilay toriteny izay voaray teo sarobidy manko ny afatra izay taon'andriamanitra dia misaotra ny tompony amin'ny fandaminany afaka miara-mibavaka amin'ny tian'io ary eto a dia sady miaraba mirarosoa ny pasteur mivady ianareo mianakavy ny amin'izay fankalazana n'andriamanitra nanomezany tombo taona ary nentana nankalaza azy tsy afaka niarany ombona taminareo nisiraka ny tsoaintsy ny tanterana tena ampitan-dranomasina ary nanoho ihany koa ny fitoriana tany amin'ny faritra varatra dia izay indrindra no matery ao anatiny amin'izay fa niarahantsika ny azakazaka amin'ny finoana tsy maintsy mifanatrika amin'ny fanoana dia mankasitraka indrindra ny amin'ny amoram-po sy ny fitiavanareo ny asan'andriamanitra misy sary zay ato amin'ny ilany akaviako ato sary tany Madagasikara izy io ary misy sary zay amin'ilay logo an'ny fiangonana Refi hitako eny amin'ny fafana eny rehefa mandeha fa tsy sary tany Madagasikara fa ilay anankiray tena sary tany zao tontolo zao mihitsy zay tsy lovon'ny fanahy masina famantarana ny amin'izay aniran'andriamanitra izao fiangonana izao ahatratra ny olona rehetra ahatratra ny olona manontolo dia ny mampely baiboly malagasy manana n'ilay vina lehibe manao hoe Madagasikara heniky ny fahalalana ny Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina dia misy fomba efatra entina manatanteraka an'izany voalohany mandika soratra masina amin'ny fiteny azony olona in'ilay baiboly ampiasaintsika iny dia vokarin'ny fikambanana mampely baiboly malagasy izy iny fa mandrakariva rehefa miala nyity tanàna afovoatany ity tsika dia miteny amin'ny fiteny mahazatra azy zareo any amin'ny faritrany dia tsy maintsy adika koa ny baiboly mba amin'ny fiteny akaiky ny zareo any amin'ny faritra mba hiteny aminy manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady Andriamanitra fa tsy ny alahady fotsiny any akory satria matetika monko rehefa mampiasa nyity baiboly malagasy ofisialy ity dia rehefa alahady izy iny ny ampiasaina le olona nefa ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy tsy mifiteny amin'ny fiteny malagasy ofisialy fa ohatra izy miteny hoe da finaritra aby anareo ragnandria da nareo elabe da to avao da akory aby zany lay aby da sara be avao fizakany olo any amin'ny faritra sinagna zany zakaiko zany zay ny fiteniny dia ahoana ny tenenan'Andriamanitra n'izany fiteny zany hain'Andriamanitra zany fiteny zany mba hakasika ny olona rehetra ilay mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao nataony mampely baiboly ihany koa dia mamokatra soratra masina amin'ny endriny ilain'ny olona azy misy endrina ho an'ny ankizy ho an'ny tanora ho an'ny olon-dehibe fa indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny teknôlôjia dia fampiasan'ny olona indrindra ny tanora tia mitondra zavatra mora entina zay dia tsy mety aminy zany tia mavesabesatra ty fa ny anazy tonga dia ny anaty finday dia misy soratra masina koa ny vokariny mampely baiboly any anaty finday sady vakina noenoina ka rehefa mba hanampitsofina ihany mampiasa an'ireny écouteur reny dia mba manafitsofina amin'ny zavatra hafa fa miaino ny tenin'Andriamanitra. Ny fahatelo ny mampely baiboly dia mampely ny soratra masina amin'ny vidiny takatry ny olona arakaraka n'izay hoentimanana nananao no anananao ihany koa ireny baiboly ireny misy ny tena tsy manana fahafahamanao mihitsy any amin'ny toerana hafana ny mampely baiboly ihany koa dia miezaka miara-miasa amintsika ahoana ny ahafahantsika manome baiboly araka n'izay hoentimanana nanany olona 5,000 no nanany dia ahoana ny ahafahantsika mifanampy mba hananany baiboly 22,000 ariary ny vidin'ny baiboly tsotra amin'izao saingy tsy miandro hoe 22,000 ariary fa ahoana isika rehetra hifanentana ahafahana manome ny baiboly amin'izay tsy manana fahafahamanao dia isorana koa Andriamanitra fa manohana ny fiangonana manohana ny mampely baiboly ny fiangonana Refi manerana ny Madagasikara dia manohy hatrany koa tsika ny amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ireny soratra masina araka ny fahafahamanao ny olona ary ny fahatelo faefatra azafady dia ny mampely baiboly dia miezaka ny mampiofana sy manentana ny amin'ny fandiniana sy ny fampiasana ny soratra masina amin'ny alalan'ny tetikasa samihafa fampianarana mamaky teny sy manoratra betsaka ny malagasy tsy mahay mamaky teny tsy afaka mamaky baiboly izy misy tetikasany amin'izany eo mampely baiboly ny soratra masina henoina finoana azo avy amin'ny fihainoana misy an'ilay radio kely iny ny hany ao anatin'ilay radio dia soratra masina manontolo tsy misy irany barinjaka ao dia iny natao indrindra hitoriana ny filazantsara amin'ny olona rehetra
dia mampirisika hatrany a amin'izay efa antsika mijoro vavolombelona araka an'izay afatra natao teo mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao dia miraha soatrany antsika rehetra ary mankasitraka ihany koa ny pasteur mivady a ny amin'izay anirano tompo anareo ny soratra masina izay singanana manokana mentefa amin'ny pasteur mivady izy mianakavy dia ny Efesianina toko 2 ny andininy 10. Efesianina toko 2 ny andininy 10. Izao ny voalazany soratra masina. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay manin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika amin'izany. Fa asany ianareo mianakavy voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay nomanin'Andriamanitra raha teo mba handehananareo amin'izany. Izy ilay Andriamanitra tsy mahay mandainga ahatanteraka an'izany eo amin'izay nanirahany anareo. Ary soratra masina koa miteny koa tsy tia ho amin'ny teny na amin'ny lela fa amin'ny marina sy amin'ny asa dia izay indrindra manasa ny ramatoa manasa pasteur androsa ety anoloana tsy hay no hoe ny fitiavana tsy aseho tsy fitiavana fa tsy maintsy aseho ny fitiavana dia manolotra an'izany ihany koa ny amin'ny endrika mari-pitiavana ho anareo mivady izay. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny hafatra ampitainao fa naniraka anay reto ianao amin'ny fitondrantena, amin'ny toetra mba hahatonga ny fahatsaranao, ny fitiavanao, ny fahazavanao hita eny aminay, hataonao olona ao amin'ny fanjakanao izay. Ary tsaronay manokana reto ray aman-dreny iombonana pasteur Adolphe Mivady izy mianakavy efa nanatsotra ny tananao azy ireo ianao ary mbola nanatsotra fa tsy hotsoahanao satria Andriamanitra tsy mahay mandainga ianao dia tanteranao amin'izy ireo ihany koa ny amin'izay fa hitoriany ny filazantsara handrenesan'ny olona rehetra ny fahazavan'ny tavanao amin'ny alalan'izy ireo mahatratra ny farany tany zany. Izao fiangonana rehefa izao ihany koa tompo atsanganao ajoronao ary ho fahazavana tsy eto amin'ny tenosina ity ihany fa hatrany amin'ny farany tany satria izany no baiko ka nanomezanao ny fanainao masina. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny hitahinao amin'ny fitahiana manana ambiampy satria efa nilaza ianao ary izay rehetra lazainao hainao tanterahana. Anao ny deranao ny ajanao voninahitra amin'ny anaranao Kristy Jesosy. Amen. Eka mafy isika. Dia misaotra ny mpitandrina Fabrice Mivady isika nitondra fanazavana fohy kasika ny amin'ny mampialy baiboly sy ny asany na ny andraikiny. Vavaka ho an'ny fikamana mampialy baiboly isika mba ho tain'Andriamanitra tsara, mba ho fitaovany eo an-tanan'Andriamanitra ielezany baiboly manerana ny Madagasikara. Amen. Dia ny any an-tanako anareo mbola misy valopy mampialy baiboly maromaro any aminareo zay tsy mbola tafaverina. Andao re tompoko mba amin'ny herinandroany hiezakitsika ny amerina fa aorinan'ny alahady herinandroany dia ho efaintsika ny fandraisantsika anjara tamin'ny alalan'ireny valopy mampialy baiboly reny. Ka matsaka tantsika andro intsony fa dia zay matoka manentana hoe amin'ny herinandroany mba hiezakitsika samy hitondra ny azy. Raha ohatra ka very ny valopy ny sasany atao valopy tsotra le izy satria gaka hoe azafady paster fa very le valopy very taiza re sa napetraka ao tany dia tsy hita le izy fa atao valopy tsotra raha ohatra ka very lay valopy mampialy baiboly satria fa mba nanaika anao hoe andray anjara. Zay zany tompoko ndao tsika tsangana anao hira anankiray dia amarana ny fotoam-pivavahana izay nitondran'Andriamanitra teo. Dia misaotra mpitandrina Mivady tamin'ny fandraisana fitenena teo tompoko.
dao ambarantsika fa jesosy ny tompony voninahitra sa tsy zany ve dao ary Tarvaravarna fagul Vuai mbabadi mbazantane Nevaratra ilazakwe avuaye Lazay kom nenetsimwa satazumna Nabarakon faifan Sunungko amnifana Nandenesa Nedrefana ilazakwe avuaye Lazay kom netsinana satazumna Bawavi lepanza Tupu faifan, tupu fanzakani se Ize, sosu ize Lepanzaka kuninaicha 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 Tarvaravarna fagul Uai babadin bazantan Nanamacantani sipunina we Tabunin ramasa na novanyase Nandesika yakacha Yakacha manatibui kambasina Komejika nanjamacha fiderande Fiderana saralaucha venigase Valizi lepanza Tupu faifan, tupu fanzakani se Ize, sosu ize Lepanzaka kuninaicha 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 E lui li plaza quas E lui li plaza quas a venetanza Tu medetia tane dia tane Zuma volube non fa maridane Fa marimana di zali non dia sudaline Tanyam di venena ziti Zete ruan Vesteno vitana con mamma Papa che sane Nisa canana vuol di passane Voltar sei balasane Iakazawane zanice Akavana tia manice Vita famuzena Atsu fanezena Vena matani saize Alibaba kawaise Aya! Lepanzaka kuninaicha Ize, sosu ize Lepanzaka kuninaicha Ize, sosu ize Lepanzaka kuninaicha Ize, sosu ize Lepanzaka kuninaicha Dansika eterna na mafan jesosy tompony voninahitra raha eo misaotra sy makasitraka anao zahay fa vita somatsara ny fitoam-pivavahana tamin'ity fidirana faharoa ity misaotra ary omena voninahitra mandrakizay anao
satria naneho fitiavana anay ka nananatra anay nanitsy anay mba hatonga anay ho tena vavolombelonao tokoa eto amin'ity zao tontolo zao ity ary indrindraindrindra mba tonga anay ho tsara fiomanana hiditra any amin'le fiaina mandrakizay rehefa tapitra amin'ny fivaniananay eto ambony ty tany ety saotra ray malaloha ankehitriny dia farana ny fotoana ka dia mitsodrano zao fiangonana zao aho amin'ny anaran'i Jesosy raha ianatsimo izy na iana varatra ny tananao anie tsy ala amin'izao fiangonana izao raha iatsinanana izy na iakandrefana ihany koa ombanay mandrakarivany ianao ka ho fahasoavana hatrany hatrany ny fiainanay eto ambony ty tany ety saotra tompo amen dia miravitra